Nankalazaina androany ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana teto amintsika nisy azy ny hetsika izay tanterahana teo anoloan'ny lapan'ny tanàna Analakely. Anisany nampiavaka ity fankalazana ity moa ny fiara-miasa amin'ny zareo Indonésiana izay ahafahana mampivelatra seha-piarina vaovao dia ny fanidinana ny tikafona izany. Ny asa tanana miainga amin'ny kolontsaina sy ny vaky fototry ny fampandrosoana iarahana io no lohahevitry ny andro-iraisam-pirenena ho an'ny asa tanana izay nankalazaina androany. Nabaran'ny ministry ny asa tanana ny kolontsaina ary ny vaky fa roa tapitrisa eo ny mpanao asa tanana eto Madagasikara. Ny tanjona eo amin'ny foezaka dia ny fampivelarana ny seha-piarina vaovao dia ny fanidinana ny tsikafona ho akora. Mizara ny traikefa mikasika izany moa ireo manam-pahaizana avy any Indonésia izay nampiseho ny fahaiza-manao ny teto amin'ny trano evan'ny masivon'ny Indonésia. Donana n'ilay tsikafona tontolon'ny asa tanana tahaka izao dia mitovy amin'ny fanidinana ny zozory ihany. Mitovy ny fanidinana ny zozory ihany dia misy zara toy izao. Raha ny tena izy zany ny fomba fanaovana azy io alaina aloha izy maitso, alaina eny tanimbary na eny amin'ny eny rehetrarehetra eny dia ahaho mandritry ny 7 andro. Dia rehefa mandritry ny 7 andro izy efa maina tsara amin'ny masoandro zany dia sorona ilay raviny ny telony zany dia avy eo presena. Raha misy masinina dia tsara be ny presena azy, raha tsisy dia tahaka n'ireny presy ohatry ny zozory ireny ihany. Raha ohatra ianao efa nahita mpandraha zozory dia atao amin'ny hazo izy na atao amin'ny antsy presena mba fisaka. Izy ny adrikasa anomboka raha-pitso ahafahana mandrafitra ny politika-pirenena mikasika ny asa tanana raha nambaran'ny Ramatomboniritra. Miainga avy amin'ny adrikasa io ny amoahana heviny sy ny etaetana ka izay hevitra sy etaeta miainga avy amin'ny asa tanana izay no arafintsika ho lasa politika ny politika-pirenena ho an'ny asa tanana. Anisan'ny olana izay sedrain'ny mpanao asa tanana moa ny tsy fisian'ny akora. Ny olana zany zao dia mikasika ny akora izay tokony hoe ho an'ny olona eto Madagasikara nefa ny angonon'ireo collecteur avy any an-dafy zany dia lasa sahirana ny etan-toerana. Dia misy koa ny akora izay efa melany zany ny tokony ambony zany ny mpanao asa tanana fa melany zany le ohatra hoe ny rafia, ny zavatra maniry anaty rano. Izy ny fitadiavam-baolana raha ny fantatra. Maro dia maro akora fototra izay ilain'ny mpanao asa tanana no misedra olana amin'izao fotoana izao. Na samby sary-sikotra ohatra dia natrikesa tsy hita intsony ireny fandrarana sikotra ireny satria matetika koa isika dia fanomikapa ny hazo fotsiny tsy mieritreritra ny amboly hazo misorina ny fanalana ireny hazo ireny. Ka noho izany dia ao anatin'ilay politika petraka ho an'ny asa tanana ny fidirana ihany koa mba hampaharitra ny tanànantsika ny ireny akora fototra ireny fa ny olana lanja manokana eo amin'ireo fijerena manokana ihany koa miaraka amin'ireo fikirakira lanja Ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta dia nanamafy fa sehatra iray manan-danja eo amin'ny toe-karem-pirenena ny asa tanana. Fanambo lehibe raha ny voalazany ny famerenana indray ny chambre des métiers ary koa ny fametrahana ny guichet unique amin'ny fanondranana ny asa tanana. Itoy hatramin'ny fa 14 ny volana Jona moa ny fankalazana ny andro ny asa tanana ary eny amin'ny tranombokim-pirenena Anosy no toy ny hetsika izay ho tanterahana.